faly miarabantsika vehivavy rehetra, isika ankonana rehetra tratrizao fotoana manokana izay rahantsika amin'ny herinandro fiaraha-mivavaka natokana ho an'ny vehivavy izao. Amin'ny mandritra ity herinandro ity isika dia hianoka ao anatin'ilay lohahevitra lehibe hoe mahatoky hatramin'ny farany. Ny fahatokian'ny vehivavy iray niovafo, izany no lohahevitra izay hojerentsika androany, ka alohan'ny hanomboantsika ny fotoana ary dia manasa anao fa hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra ay, tsara fo masina indrindra ny an-danitro, misaotra anao satria no fitiavanao sy ny famindramponao dia tonga amin'izao fotoana manokana izay ahafahanay mandray ny teny avy aminao. Misy fanandramana manokana izay tianao hiainanay vehivavy ho lasa fahazaranay. Koa manasa anao izay Jesosy Kristy aoka ny fiainanay dia ho rakofanao ny akanjo-pahamarinanao, ka tsy izahay intsony no velona fa ianao Jesosy no velona ao anatinay. Manasa anao izay fanahy masino mba hitoetra ho mpanazava, ho mpanilo ny fiainanay, mba hahatonga anay vehivavy hifikitra amin'ny teny fikasana rehetra izay omeny Jesosy Kristy anay, mba hahatonga anay hanolo-tena isanandro ho azy ihany koa. Koa aoka ary ny fanahinao masina no hitoetra ao anatinay Jesosy ary misy matoky izay fa hitrantsehatra amin'ny fiainan'ny vehivavy tsiraray avy izay manaraka an'izao fandarana izao ianao. Tsy ny vehivavy ihany fa ny ankohonana, ny tokantrano rehetra izay mampandroso an'izao onjam-peo izao dia anehoanao ny voninahitrao ary hoenonao ny fangatahana rehetra izay ataon'ny isam-batan'olona ka ho valianao araka ny sitraponao izany. Tonoina sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy ny mivavaka. Amen. Alohan'ny hanomboantsika ny fotoana dia andehantsika anaraka hira anankiray. Eti anda
fahatokiany vehivavy iray niovafo, izany no lohahevitra lehibe izay hoentina amintsika androany. Tantarana vehivavy anankiray, tsy iza izany fa i Rahaba no hoentina androany. Rahaba dia Kananita no natao Jeriko. Tanàna iray nonenan'ny mponina tsy mpino izany Jeriko izany, ary ny mponina tao dia mpanompo sampy avokoa. Dia ilay toerana dia nodidinina manda lehibe, saingy izao ny zavatra misy tao amin'io tanàna io zavatra voaozona ny hita tao amin'ilay tanàna. Ary izay rehetrarehetra tao dia niaina tao anatin'izany fanosonana izany avokoa. Misy iraka mampidi-doza anankiray izay nampanaovina an'ireto lehilahy anankiroa reto. Narahibaiko tokoa mantsy ireto mpisafitany roalahy reto mba hizaha ilay firenena izay ijosoa lehilahin'Andriamanitra, izay nitarika ny olona, nitarika ny firenena avy any toerana anankiray hambabo ny tanànan Jeriko. Lehilahin'Andriamanitra ijosoa izay nitarika olona mba hampandresy ny voninahitr'Andriamanitra. Nampidi-doza tokoa ilay toe-javatra an'izao satria niditra tao amin'ilay tanàna ireto roalahy ireto, tonga tao amin'ny Rahaba izy, izay tsy izy Rahaba fa vehivavy janga izay vao miditra ao amin'izany toerana izany fotsiny dia efa fantatra hoe lasa izy ireny olona vahiny ireny. Nisy lalala nefa nidiran'izy ireo tao, ary dia nampiakarin-Rahaba haingana tany amin'ny tafontrano tao amin'ny tampon'ny trano tao izany izy roalahy, dia nafenina tao anatin'ny tao nisy bozaka tao dia nafenina tao izy amin'ny rahalahy. Fa rehefa hitan'ny Rahaba ny zavatra niseho dia izao no navalin'ny Rahaba. Manasa anao hijery izay voasoratra ao amin'ny Josoa, ao amin'ny Josoa toko 2:10. Josoa toko 2:10, hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe: fa efa renay ny nanamainan'i Jehovah ny ranomasina mena teo anoloanareo. I Rahaba irery no nino, fa misy an'izany Jehovah izany izay naneho voninahiny tamin'ireto zanak'Israely ireto. Fantatro ozy izy Rahaba tamin'izay fotoan'izay, raha mamaky ny toyny ao amin'ny 2:7 sika hoe: fantatro fa efa nomeny Jehovah anareo ny tany, ary efa latsaka aminay ny fahatahorana anareo. Jehovah Andriamanitra reo, izy no Andriamanitra amin'ny lanitra ambony sy aty amin'ny tany ambany. Izany ny teny izay navoaka ny vavan'ny Rahaba tamin'izay fotoan'izay. Tsy nahita ny herin'Andriamanitra i Rahaba na niaina ny fanandramana mifandraika amin'izay zavatra niteneniny izay, kanefany raha jerena ny zavatra misy dia izao tanteraka tamin'ny Rahaba ilay teny voalaza tao amin'ny Jona toko 2:7 le hoe: sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ohatra tsara naneho finoana sy fahatokiana izany zavatra asehon'ny Rahaba izany, satria vehivavy jentilisa iray izy, ary niaiky ny finoana ilay Andriamanitry ny Israely. Vehivavy janga izy no nanaiky fa Andriamanitra mahery Jehovah. Vehivavy mpanompo sampy izy kanefa dia tsy nijanona tamin'izay mampanompo sampy azy izay, sady tsy nijanona tamin'ilay hoe ambany saranga teo amin'ny toerana ara-tsosialy nisy anazy, fa izao nanao viverinyainy izy mba hanavotana ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Vonona izany Rahaba hanaradia, satria fantatry Rahaba fa teo ambany fahefan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fantany izany zavatra izany. Vonona ny hamoy ny zavatra rehetra i Rahaba, ka hanaraka ny vahoakan'Andriamanitra, ary hananapa-kevitra izy hitoetra ho mahatoky amin'ilay Andriamanitra, amin'ilay Jehovah nahary ny tany sy ny lanitra. Noho ny amin'ny fahatokiany
dia nahazo ny fahasoavan'Andriamanitra Rahaba. Tena mahafinaritra izany. Tsy ny fanombana ny olona anazy no mibahana tao an-tsaina, fa nino izy fa Andriamanitra velona ny Andriamanitra reto vahoaka Israely ireto. Ny fahasoavana zany dia fitiavan'Andriamanitra izay mikarakara ireo izay tsy mendrika ny ho tiavina akoriny. Ny aina tao anatin'ny fiainam-pahadalàna izy fa izao nahazo famelan-keloka izy noho ny hatsaram-panahiny sy noho ny fiekeny sy noho ny fiekeny ilay finoana velona, finoana ivelomany. Tandindona maneho ny hery mahay manova ananan'Andriamanitra ny fiainan Rahaba. Ary tiany aseho amiko sy aminao, iainako sy iainanao zany fiainan zany. Voasasy Rahaba, voadio izy, ary no amarinina izy misy azo antenaina ny amin'ny fiainany. Satria tiany Jesosy ny hanolotra izany fahasoavana izany ho an'ny olona rehetra, tsy ho an'ny Rahaba ihany, fa ho ahy sy ho anao, ho antsika rehetra izay miaino izao fandarana izao. Tiany Jesosy ny hanolotra izany fahasoavana izany ho antsika. Tiany ny hanome antsika izany fanantenana, ny famonjena izany. Manarina ny mpanota mibebaka Andriamanitra. Tsarovy fa Andriamanitra dia teany ao vonany amin'ny fiainantsika, ary izay indrindra no mahatonga anazy miteny ao amin'ny Salamo 17:100 dia ny 7:7. Salamo 17:100 ny 7:7 dia izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra amintsika hoe: nanangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy, ary manandratra ny mahantra ho afaka amin'ny zezika. Ao amin'ny Romanina ihany koa izy dia miteny an'izao amin'ny 5:20 hoe: teo amin'izay ny abiazan'ny ota no ny oharany fahasoavana be lavitra. Nanao fifanarahana tamin'ireo mpisafitany ireo Rahaba rehefa naseho an'izay finoana velona, finoana ivelomana zay. Dia izao no voalaza ao amin'ny Josoa 2:2 ny 12. Josoa 2:2 ny 12. Dia izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra: mba hianiano amin'ny Jehova aho, fa araka ny namindrako fo taminareo no mba hamindranareo fo amin'ny ankohonany raiko koa. Izany no teny izay notenen'ny Rahaba. Fantatry Rahaba fa haneho voninany eto Jeriko Andriamanitra, ka izao nangataka ny arovana ny ainy sy ny ain'ireo ankohonany izy. Mety ho namoiza ny ainy ny nanafenany an'izy mirahalahy ireo mpisafitany ireo, ary teto dia tsy maintsy izy ny teny nangataka. Nilazalaza ny momba ireo mponina teo aminy sy ny faharatsiana tao, fa fantatry ireo mpisafitany reto izany, fa izao naleon'ny Rahaba niaro azy ireo. Naleon'ny Rahaba namadika mety hoe fifampitokisana teo amin'ny fireneny mihitsy ve? Fa izao nifidy izy, niandany amin'ilay Andriamanitra marina, ary nanapa-kevitra izy ny ho mahatoky amin'ilay Andriamanitra na inona hitranga. Petraka amin'ny fanontaniana amiko sy aminao, ahoana kosa ny amintsika? Velona eto amin'ity izao tontolo izao izay efa ho rava tsy ho ela intsony ity isika. Dia tea mitany anao hoe ahoana ny fatokinao ilay teny fampanantenana izay efa omeny Tompo asehoanao, fa vonona ny hamonjy azy, hamonjy ny tokantranonao ihany koa izy. Nifidy ny andany amin'ilay Andriamanitra marina i Rahaba, ary nanapa-kevitra izy ny hatoky aminy na inona zavatra mety hitranga. Nangataka ny hiarovana ny ainy Rahaba, na ray toromarika vitsivitsy izy tamin'ireo mpisafitany ireo, izay nilaza taminy fa
afeninao amin'ny varavarakelinao izay nampidiranao anay teo itiako fejaky meny ty ozy izy. Izany jaky izany dia maneho tandindona naneho n'ilay rano Jesosy Kristy. Tahaka ny raha teo amin'ny tolam-baravarana tamin'ilay ny vahoakan'Israely izay tao Egipta izany. Tsy maintsy natao iny raha mena iny, tsy maintsy natao ity kofejaky ity mba hanehoana ilay fitokisana, ilay fankatoavana ny toromarika izay napetraka. Toromarika mazava ihany no voaray ary ny rainao sy ny reninao ihany koa izy ireo mpisafitany ireo dia izao alaivo daholo ny anadanao mba amin'ny ankohona ny rainao rehetra dia vorio ao an-tranonao. Eto dia izao maneho fialofana ny trano, varavarana tokana sy varavarakely tokana no nisy Rahaba tamin'izay fotoana izay ka izao rehefa mankatoy Rahaba nino ny fampanantenana nataon'ireo mpisafitany ireo Rahaba anao izay marina aminy izay dia izao avotra i Rahaba sy ny ankohonany. Andeha ho vorintsika are manasa anao vorio ny ao an-tranonao, aoka hanao ny ezaka ianao mba hahatonga azy ireo ho voaharo satria tadidiko fa misy lioana mierona ny velany ihany izay miandro fotsiny, miandro ny fotoana kely fotsiny tsy hahafahanao miambina mba hahafahany mandrapaka ny ankohonanao. Nandreo feo ny anjomary Rahaba tamin'izay fotoana izay rehefa voavoriny tao avokoa ny ankorany rehetra dia raha niboka tao an-trano zareo dia fantatry zareo fa hiady ho an'ny olony Andriamanitry ny Israely, hiandany aminy Andriamanitry ny Israely dia eny fa injay fa eny lay mandeha manodidina ny tanàna nandritry ny eninandro ireo zanak'Israely ireo ary reo ny feon'ny trompetra dia tahaka izany ny feon'ny Jesosy Kristy rehefa ho avy tselo amin'ny raolanitra izy ho reny feon'izany fiovitrovitry ny trompetra ny anjely ny lanitra izay mampaneno ilay trompetra avy any an-danitra. Handremy feon'ny trompetra sy ny ikam-pifaliana isika rehefa ho avy tsy ho ela eny amin'ny raolanitra isika, raolanitra Jesosy Kristy. Ary tandremo fa amin'izay fotoana izay koa dia ho marobe ny ho lavo amin'ny tany. Ka izay no mahatonga hoe angono ny ankohonanao ho ao an-trano satria ireo zanak'Andriamanitra rehetra izay nankatoa ny zavatra izay nampitaina dia hijoro hatramin'ny farany. Rehefa tonga ny andro fahafito dia nanodidina ny tanàna fahafitony ireo zanak'Israely ireo ary dia nampaneno ny trompetra nandrehan'ilay hika mafy i Rahaba tamin'izay fotoana izay ary dia nanomboka ny ororo ny manda, nanomboka nikikika ny olona dia nitritra daholo dia nienjera daholo ny manda nefa ngeza izany manda izany. Zavatra nisy anefa dia izao nisy apahana manda tsy nirotana, nisy apahana manda izay tsy nietsika akory tamin'izay fotoana izay ary tahaka ny zavatra izay tsy nampozina dia izao ohatrany hoe foronana no sarihana tamin'ny afo i Rahaba, ilay zanaka vavin'Andriamanitra izay naneho ny finoany mizotra tamin'ny fahatokiana hatramin'ny farany. Ao amin'ny Lioka 2:20 dia hoy ny voalazany teny asaiko ianao mba hamaky izany Lioka 2:20 hoy ny voalazan'ny soratra masina hoe ary raha vao miandoha izany zavatra izany dia miandrandra ka hasandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Misy vokatra avokoa ny zavatra rehetra, vokatry ny safidy tsara izay noraisiny Rahaba ho azy sy ny ankohonany dia izao feno fitahiana ny taranany. Nanambady any Salmona i Rahaba ary rehefa avy eo izy dia niteraka any Boaza.
I Boaza indray dia nanambady androta ary niteraka any Obeda avy eo. I Obeda indray niteraka any Jese ary Jese dia niteraka any Davida mpanjaka. Ary fantatritsika tsara fa avy tamin'ny Davida no nahaterahan Jesosy ilay mpamonjy ahy sy ianao. Nilaza soa momba ny Rahaba ny Baiboly. Ary hita ao amin'ny tetiaran Jesosy ao amin'ny filazantsarany Matio i Rahaba. Ambarany epistily ho an'ny Hebreo fa vavolombelony finoana tahaka ny Abrahama i Rahaba. Ary ny epistiliny Jakoba ihany koa dia milaza fa i Rahaba dia ohitry ny finoana arahinasa. Iray tamin'ireo zavatra hita ao amin'ny arkeolojia zany izay anaovantsika fikarohana amin'izao fotoana izao nandritra ny fiadiana tany tao amin'io tanàna Jeriko io tamin'ny taona 1700 fa ny rindrina izay nisy ao anatin'ny tantarany zanak'olombelona zany fa ny toerana izay nisy an Rahaba ihany no tsy nirava, tsy nirodana tamin'izay fotoana izay. Hitantsika eo amin'ny andininy fa ireo mpikomy izay tsy nentinino dia maty avokoa. Ary eo ankilany kosa no ahitantsika ireo rehetra izay mahatoky dia voavonjy avokoa. Mipetraka amiko sy mipetraka aminao ny fanontaniana hoe raha ny eo ankilany izay mahatoky dia hovonjeny amin'ny alalan'ny fahasoavana, aiza amin'ireo ary ny toerana misy azy sy misy anao. Mova isika hijoro rehefa ho avy indray Jesosy, ho avy tsy ho ela eny amin'ny rahony lanitra ry rahavavy malala Jesosy Kristy, ary ho ahy sy ho anao ny nanoloran'ny ainy. Mova isika hatoky an'ilay Andriamanitra izay tia ahy sy tia anao. Handeha isika hangataka ilay fahasoavana ka hisaraka amin'ity izao tontolo izao very ity, handeha hiditra ao ambala miaraka amin'ny ankonantsika aza misy avela ny ankonantsika fa efa tonga ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Aoka hatoky hatramin'ny farany isika, hatoky hatramin'ny fahafatesana tahaka ny Rahaba isika. Ka na dia eo ara no mety hoe fanankianana izay ataon'ny olona, mety eo ny teny izay alefan'ny olona, dia izao no voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:2. Apokalipsy 2:2 ny 9:10. Hoy ny voalazan'ny teny ao amin'ny Apokalipsy 2:2 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe: aza matahotra izay efa niaretanao indro ny devoly efa nanao ny sasany aminareo ao an-tranomaisina, mba ho voazahatoetra ianareo ary hanapahoriana hafoloana. Aoka hatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Omeny tompo anao izany satria vehivavy mpandresy anao raha ohatra ka matoky hatramin'ny farany. Ny tompony hita azy haneo voninahiny, haneo fahasoavany amiko sy aminao izy. Andeha hiaraka hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao no ny fitiavanao manokana izay asehonao mandrakariva amin'ny fiainanay. Misaotra anao satria tianao izay hijoro ho mahatoky ho anao hatramin'ny farany. Teto dia nisy an'ity vehivavy iray izay niova fo, ny aina tao anatin'ny fahatokiana hatramin'ny farany ka nanao zava-dehibe ny fiantsapazana aminao, ny antsampy aminao izahay ankehitriny. Fantatray ary hitanay eo amin'ny fiainanay fa afaka manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay tokoa ianao. Tsisy zavatra izay tsy hainao satria niainga avy amin'ny tsy misy ianao ary manao ny zavatra rehetra misy ianao rehefa matoky anao tokoa izahay. Tianay Jesosy io no zary fiainanay izany fanandramana ny ainan'ny Rahaba mahatoky hatramin'ny farany izany.
Ary tianay raha mba hanolotra amin'ny fiainanay isan'andro ho anao izay tsy ho anay ihany fa ny ankohonanay koa Jesosy aho. Tianay mitondra azy ireo eo aminao koa sakambino amin'ny tanam-pitiavanao izahay. Dia mangataka izay raha ho avy tsy ho eleny amin'ny raha lanitra ianao Jesosy eo. Ny ray, ny reny, ny zanaka, ny ankohonana rehetra dia ho tafaray fampitantana hitsenanao am-pandresena eny amin'ny raha lanitra. Tonoina sangatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy eo, izany vavaka izany. Amen.